Riavana malala rehetra ao amin'ny tompo, ho aminareo anie ny fahasoavana sy ny fiadanana avy amin'Andriamanitra Ray sy Jesosy Kristy Tompo, ny fiombonana sy ny firaisana amin'ny Fanahy Masina. Amen. Alahady 7 ny volana May, alahady 9 manaraka ny Pasika, alahady hanomboan'ny herinandro ny Fanahy Masina, fa hitrotronam-bavaka ihany koa ny reny mpianakaviana rehetra. Andeha hisaotra sy hidera ary hanome voninahitra ny Tompo isika ny Salamo 150, ny 10 ka hatramin'ny 410 no aoka hivelatra eo ambany masontsika. Ry havako, andeha hiara-mitsangana isika. Hotonontsika miaraka amin'ny anaran'i Jesosy ny Salamo 150 ka hatramin'ny 410 manao hoe: am'irony fo madio aho Andriamanitro, ary avao ziorina marina ny fanahiko atao anatiko. Aza manary ahiala eo anatrehanao, ary aza manaisotra ny fanahinao masina amiko. Ampidio amiko ny fifaliana amin'ny famonjenao, ary toa ny fanahy mazoto aho, dia ampianatra ny olon-diso ny lalanao aho, ary ny mpanota ampiverenina aminao. Vonjeo afaka amin'ny valin-dra aho Andriamanitro, Andriamanitro ny famonjena, ioby ny fahamarinanao ny vavako. Amen. Hira fanampiny 4, andinin'ny 1 sy ny 3. Amin'izao vavaka izao isika, endre ny fifalianay ry Tompo Andriamanitra io, nomena ho anay ity fotoana sarobidy ity, ahafahanay miara mivavaka, ahafahanay miara midera sy manompo anao eto an-tranonao indray. Koa mangataka aminao zay ry Tompo, ekeo sy raiso ary amasino ny fanompam-pivavahana tanterahana ahy, ary aoka ho eo ambany fitarianao Fanahy Masina, fa tena noho ny anaranao mihitsy no anaovanay izany. Misaotranao satria fotoan-dehibe ho anay ty anio ity, ahafahanay manomboka amin'ny herinandro ny Fanahy Masina, hitsenanay ny amin'ny andraisana ny fanahinao masina ny andro Pentekosta. Fa ity andro anio ity koa no hitrotronay ambavaka na reny rehetra
mba hananan'izy ireo fifaliana sy fiadanam-po amin'ny zara fanompona sy ny edidy ary ny andraikitra mipendreketinao azy koa deraina ny anarana kanefa koa mifona aminao ny amin'izay mety ho fahotana izahay ny amin'ny tsy fahatanterahana rehetra ianao Jesu Kristy efa nandatsaka naranao teo ambony hazo fijalena no aoka hamonjy hanavitra ary hanafaka sy hanadio anay mino sy mahatoky koa nefa izahay fa Andriamanitra mpamela heloka sy mpamindra fo ianao ary be fiantra ka tsy mitahiry fahatezerana ary tsy taredretra hamindra fo hamela ny heloka izay mifona marina ary voninao amin'ny fibebahana marina eo anatrehanao koa dia raisinay amin'ny finoana amin'ny anaran'i Jesu Kristy ny famelan-keloka atolotra ao anay misaotra ry Tompo dia raina mandraka izay ny anaranao amin'ny anaran'i Jesu amen. Aoka hipetraka ianareo ry havana. Ny anjara 10 minitra tenin'Andriamanitra ho an'ny ankizy sy ny tanora dia ny hira fa 800 ny 9 no iraintsika aoka hitsangana ny ankizy sy ny tanora ao anatin'izany. Sangana ihany ianareo ankizy tanora amin'izao fotoana izao. Rehefa miteny hoe manahoana daholo ianareo rankizy dia hoe ianareo hoe manahoana zoky. Rehefa miteny hoe inona ny vaovao dia hoe ianareo hoe ny fahasoavan'ny Tompo e. Dia rehefa miteny hoe ho aminao anie ny fiadanana dia hozy ianareo hoe ho aminao koa. Zay manahoana daholo ianareo rankizy. Inona ny vaovao dia ho aminao anie ny fiadanana. Eny ary mipetraka ianareo. Isaia 1:20 ny 2 tapany 2 sy ny 2 tapany 1. Isaia 1:20 ny 2 tapany 2 sy ny 2 tapany 1. Tsarovo ny vatolampy izay nakananareo sy ny aty lavaka izay niedinanareo. Eny tsarovo Abrahama rainareo sy Sara izay niteraka anareo. Alahady 7:20 Mey atserovantsika ny renim-pianakaviana rehetra. Ny sampana sekoly alahady dia faly miarahaba ny reny rehetra noho izao fety ankalazaina eran-tany izao. Misy ny fetin'ny reny, misy ny fetin'ny ray, fa tsy mbola misy aloha izao fetin'ny ankizy. Ny ray ny volana Jona atokana ho an'ny ray volan'ny ankizy, fa ny tena fotoana manokana ty ho an'ny ankizy tsy misy zany. Fifaliana ho anay ankizy rehetra ary ny miarahaba sy mirahasoa ho aneny araka ity tenin'Andriamanitra ity. Ity tenin'Andriamanitra ity dia maneho ny asarobidina zany ray aman-dreny ny andohana zany ka asaina tsarondra. Dia miarahaba anareo reny rehetra zay amin'ny alalana zao fiarabana tsotra
avy aminay izao. Efa malaza moa ny atao hoe finday ankehitriny, efa malaza zany, ary sahirana ihany ny olona raha tsy hampiasa finday na dia hoe ndray andro fotsiny azy, fa eny foana zany finday zany. Eny ary zao ny fiarabanay anareo reny rehetra. Allô, neny na zanakao ihany ty, na zanakao ihany ho aty, faly miarabanao fa fetinao anio, fenao ny tena neny ampitiavana madio. Neny tena neny lay mahery, lay mpifomaraina samanao vivery. Lay neny pampahery raha sendrakiviny, neny pampionina mpitondra fifaliana, lay nitondra ankibo folo volana, lay neny pampifaly sy mpamaha olana. Neny ianao ny tena reny. Allô, neny na zanakao ihany ty, na zanakao ihany ho aty, miezaka hitady fanomezana ho anao, dia tonga tao an-tsaiko ny fomba sy fanao, karazam-panomezana mba mifanandrify, lainga raha ilaza hoe ny vola no manify, fa efa niomana ny marina dia zao, tsy voavidy vola ny fitiavana ianao, fa tsisy hahafaly ny fitiavanao roneny, ny fitezana azo natolotra zao ombeny. Neny eo ny zanakao ihany ty, na zanakao ihany ho aty, firaridy-soa no hitako fa mety, andala tonombavaka no mendrika ny fety, raha misy fanomezana na betsaka na kely, tsy hovaly ny babena na takalo velively, fa sitraka stelina ny fitezanoneny, ko mirary soa indrindra ho ny teny, dia ho tahiny tompo atranany ianao, hijoro tena reny, ko olo mba hovao, vonony izahay hitiana ho atr'izany, ho toy ny fitiavana an-dada ihany. Neny na zanakao ihany ty, aleo ajanokeo fa lany ny kredy. Amen. Mialohan'ny hitsanganana ireo mpanompon'Andriamanitra hivavaka sy hamaky mifandimby ny soratra masina, mihira fa 7:7:1 no hideratsika ny tompo. Sika lavako. Ry Andriamanitra ray zanaka Fanahy Masina misaotra anao zahay fa mbola omenao fotoana ahafahanay mamaky ny teninao. Mangataka aminao zay ny mba hotarian'ny fanahinao masina, ahaizanay sy ahatakanay mamaky izany teny izany. Akina fiainam-pelatananao ny mpanomponao zay hitondra ny hafatra avy aminao ihany koa, mba hoe mba ny fitarian'ny fanahinao masina hatrany ka ilaza aminay zay sitraponao. Noho ny amin'ny anaranao Jesosy Kristy no anaovanay izany vavaka izany. Amen. Ny tenin'Andriamanitra zay ovakiny amintsika ravako malala dia arak'izay voasoratra ao amin'ny Salamo. Salamo 400. Salamo 400.
ka ny 420 ka hatramin'ny 530. Ny salamo 400 ny 420 ka hatramin'ny 530. Rehefa hita dia hovakiana amin'ny anaran'i Jesoa. Endreny hamaroany asanao Jehovah, fa endrena ny nanaovanao azy rehetra, eniky ny zavatra nataonao ny tany. Indro ny ranomasina sady lehibe no malalaka, any no misy zava-mihetsiketsika tsy tambo isaina, dia zava-miaina na kely na lehibe. Any no alehan'ny sambo sy ny trozona izay noforoninao hilalao any. Ireo rehetra ireo dia miandry ianao mba homenao ny hanina amin'ny fotoana. Manome hanina dia manangona izy. Manokatra ny tananao ianao dia voky ny soa izy. Manafina ny tavanao ianao dia araiky tahotra izy. Alainao indray ny ainy dia maty izy, ka mody any amin'ny vovoka na nalana azy. Maniraka ny fanahinao ianao dia ary izy, ary manavao ny tarehin'ny tany ianao. Ho mandrakizay anie ny voninahitro Jehovah, aoka Jehovah faly amin'ny asany. Jereny ny tany dia mihorohoro ny tendron'ny tany, ny tendrombohitra dia midonaka. Hihira ho an'i Jehovah aho raha mbola velona koa, hankalaza an'Andriamanitra aho raha mbola miaina. Ho aminy ani ny fisainako azy, izao no hifaly amin'i Jehovah, ho lany ringana tsy hoety amin'ny tany ny mpanota, ary ny ratsy fanahy tsy hoety intsony. Misaoran'i Jehovah ry fanahiko io. Alleluia. Amen. Luka 1:10, andininy 5 ka hatramin'ny 7. Luka 1:10, andininy 5 ka hatramin'ny 7. Aroy izaho aminareo, mangataha dia omena ianareo, mitadiava dia ahita ianareo, tondony dia hovahana ianareo. Fa izay rehetra mangataka no mahazo, ary izay mitady no mahita, ary izay mandondona no hovahana. Fa iza moa aminareo izay iray, raha angatahany zana-mofo no ame azy vato, ary raha angatahany hazan-drano no ame azy menarana hosolo ny hazan-drano, ary raha angatahany atody no ame azy maingo. Koa raha ianareo na dia ratsy aza, mahalala hanome zavatsoa ho an'ny zanakareo. Tsy maika va ny iray izay any an-danitra no hanome ny fanahy masina ho amin'izay mangataka aminy. Tesalonianina 2:2, raisina manomboka amin'ny andininy 1 hatrahatra eo amin'ny andininy 12. Tesalonianina 2:2, andininy 1 ka hatreo amin'ny 12. Amin'ny anaran'i Jesoa. Ary mangataka aminareo izay rahalahy, ny amin'ny fiavian'i Jesoa Kristy Tompontsika sy ny anangonana antsika ho eo aminy, mba tsy halaky hoetsiketsehana amin'ny saina na ampitahorana ianareo na amin'ny fanahy na amin'ny teny na amin'ny epistily izay toa avy aminay, milaza fa efa niandoha ny andron'ny Tompo. Aza mety ho fitahan'olona akory ianareo, fa tsy ho avy izany raha tsy efa tonga aloha ny fihemorana ka iseho ilay lehilahy anota. Dia ilay zanaky ny fahaverezana, ilay manohitra ka manandra-tena ho ambony no izay no ny rehetra atao hoe Andriamanitra, na izay ivavahana ka mipetraka eo amin'ny tempon'Andriamanitra izy, ka manao ny tena no Andriamanitra. Tsy tsakonareo va? Fa fony mbola teo aminareo ihany azaho dia efa nilaza izany zavatra izany taminareo, ary ankehitriny fantatrareo ny zava misakana, mba
ampisehoana azy amin'ny fotoan'andro fa miasa sady ny zava-miafina dia ny tsy fankatoavan-dalàna kanefa mandra mpanaisotra ilay misakana ankehitriny ihany ary dia aseho ilay tenina mpandika lalàna izay ho levonin'i Jesosy Tompo amin'ny fotoanany amin'ny fofinain'ny vavany ary foanany amin'ny fisehoan'ny fiaviany. Iavian'ilay ilay iny dia araka ny fiasan'ny Satana amin'ny hery sy ny famatagana sy ny fahagagana mandainga rehetra ary ny famitana momba ny tsy fahamarinana amin'izay ho very satria tsy nandray ny fitiavana ny fahamarinana izay hamonjena azy izy, koa izany no ampanateran'Andriamanitra fiasan'ny fahadisoan-kevitra amin'ny hinoany ny lainga mba hoelohana avokoa izay rehetra tsy nino ny marina fa nankasitraka ny tsy marina. Amen. Ray Masinao, manamasinanay amin'ny fahamarinana, teninao fahamarinana. Amen. Ny andininy fahaefatra amin'ilay hira fa 7:70 no iraintsika hitsenantsika ny afatra ny Tompo. Andeha ako hitsangana isika. Ry havana rehetra ao amin'ny Tompo, ho aminao anie ny fahasavan'ny Tompontsika, ny fitiavan'Andriamanitra ray ary ny firaisana amin'ny fanahy masina. Amen. Alahady izay mamarana lohahevitra hoe manavao ny fanahy masina. Alahady izay rahantsika miaina trany an'izany lohahevitra izany, ary alahady miavaka loatra satria alahady natokana ho fetin'ny reny izao alahady izao. Ny tenin'Andriamanitra ka tsika afatra ry havana malala dia ny filazaony tsara araka ny lioka 1:10, ny andinin'ny 7 ka hatramin'ny andinin'ny 7:30. Taoriana nampianaran'i Jesosy hivavaka ireo mpianany izao teny izao. Taorian'izay Jesosy dia nampirisika azy ireo indray, nitaona azy ireo indray mba hivavaka manokana ny amin'ny hoe mangata, mitadiava, tondony, vavaka izany. Ary vavaka eo ambany fitarihan'ny fanahy masina izay nanehoan'i Jesosy sahady ny vokatra ho azon'izy ireo raha manatanteraka izany izy. Ny andinin'ny 7 sy andinin'ny 10 nanehoan'i Jesosy izany teny izany. Nanehoany ny taomany amin'ny hoe ary anareo mitadiava dia hita ianareo, tondony dia ho voaina ianareo. Nanehoan'i Jesosy mihitsy fa tena azon'Andriamanitra atao tsara no manome fitahiana azy ireo, ary endrim-pitahiana izany hoe mangataka dia homena, mitady dia hahita, mandondona dia ho voana. Zay no namporisian'i Jesosy azy ireo no hoe mivavaha rehefa avy nampianariny ny vavaka ireto mpianany ireto. Zay ny voalohany. Fa ny faharoa dia nanehoan'i Jesosy mihitsy ny mahatsara an'Andriamanitra raha oharina amin'ny ray ao an-trano, ny andinin'ny
1 sy 12 ary ny 13 tapany voalohany hoe izy aminareo izay ray raha angatahany zanany mofo no hanome azy vato, raha angatahany azandrano no hanome azy menarana, hosolo ny azandrano, ary raha angatahany atody no hanome azy maingoka. Zany hoe efa nasehony Jesosy sady tamin'ny mpianany hoe ny ray niteraka anareo ary tsy manome zavatra ratsy ohatr'izany, tsy manao foana tahaka izany, tsisy manome zavatra mifanohitra tahaka izany. Ko arainareo izay ratsy aza ve amin'ny maha olombelona, satria ray niteraka olombelona izany. Ianareo izay ray niteraka azy tsy manao an'izany, maika ve fa ny rainareo izay any an-danitra. Fifaliana, fahasoavana ary tena vao mahafaly ho an'ny mpianany tokoa nandrehan'izany hoe manoatra lavitra no ataony ray amin'izay tadiaviny zanany no ataon'Andriamanitra raha tena manaika havaozony Fanahy Masina tokoa ny olona anankiray. Mihoatra be ary miavaka noho izany azy no ataon'Andriamanitra. Dia ny tapany fahatelo manamarina an'izany, ny 17:12, tapany faharoa, maika va ny ray izay any an-danitra no hanome Fanahy Masiny ho an'izay mangataka. Fotoana izay nanehoany Jesosy misy tamin'ny mpianany fa ny Fanahy Masina no mahafoaka, ny Fanahy Masina no mahafeno ny zava-tsoa rehetra iriny olona sy tadiavin'ny olona etỳ an-tany. Ka raha ny zava-javatra ny tany azy no heverina fanahy-soa teo anatrihan'ny mpianatra, maika va fa ny Fanahy Masina izay afaka mameno, mahafeno, mahafoaka ny zany rehetra zany izay tadiavin'ny olona ho tanterahana sy angatahany ary tadiavin'ny olona. Zany zao afatra avy amin'ny tenin'Andriamanitra zao ry havana malala ny amin'ity perikopa amin'izao alahady farany amin'ny volana May izao, izay henantsika ny loha hevitra hoe manavao ny Fanahy Masina. Ianao mihaino tenin'Andriamanitra io, ianao mihaino ny onjam-peo io, ianao manaraka ny fahita lavitra io amin'izao alahady izao, mitaky zavatra aminao Andriamanitra, dia ny ahafahanao hanapahanao hevitra hangataka amin'ny Fanahy Masina ho ao anatinao. Tsy moramora, tsy azo fotsiny amin'izao, ary tsy toko fotsiny nomeny Jesosy mpianany manao hoe omeny ray izay any an-danitra ny Fanahy Masina, fa namafisiny hoe ho an'izay mangataka izany, ho anao izay mihaino io, tena mangata mihitsy ny Fanahy Masina ho ao anatinao. Fa ny Fanahy Masina no ahafahan'Andriamanitra manome izay rehetra angatahanao. Ny olona manana Fanahy Masina no mahazo izay iriny raha mangataka izy. Ny olona manana Fanahy Masina no mahita izay tadiaviny. Ny olona manana Fanahy Masina no voaina raha mandondona. Ary zao alahady zao ry havana malala, dia tena nehoantsika mihitsy fa tena tia antsika Andriamanitra, mbola tia hamonjy antsika izy, tia hanome Fanahy Masina ho antsika izy. Ary vao mahafaly no anehoantsika an'izany hoe ay mahazo mangataka amin'ny Fanahy Masina aho mba ahitana fitahiana, ahitako fitahiana eo amin'ny fiainako. Zany zao afatra zao ho anao izay maheno an'izao onjam-peo izao, ho anao izay mahita izao fahita lavitra izao, tena fotoana anapahanao hevitra mihitsy mba ahafahanao manana fiadanana, dia angatao amin'ny Fanahy Masina ho ao anatinao, mba ahafahan'Andriamanitra miasa eo amin'ny fiainanao. Ka ninona ilainao dia Andriamanitra afaka manome izany ho anao. Fanapakevitra takia tompo aminao amin'ity anio ity hoe angataka ianao sa mbola hijanona amin'izao, resy lahatra ianao sa mbola misalasala, miantso anao ny tompo ny amin'ny hoe raiso ny Fanahy Masina izay ahafahantsika indrindra mahazo zava-tsoa avy amin'ny tompo. Ninona angatahantsika, ninona irintsika, ary tian'Andriamanitra ianao hanana fiadanana eo amin'ny fiainanao. Ry havana rehetra ao amin'ny tompo, amin'izao fetiny reny izao, tian'Andriamanitra mihitsy ianareo reny rehetra mandreny tenin'Andriamanitra eto, mba ho tena reny mandeha araky ny fanahy, ahitana ny vokatry ny fanahy ao anatinareo. Sambatra ny ankohonany, sambatra ny fianakaviana raha manana reny fiain'ny Fanahy Masina. Ho tokantrano sambatra ny tokantrano raha reny tena manana Fanahy Masina no amin'izany tokantrano izany. Tokantrano fiadanana, satria izay angatahanao dia omenanao, izay tadiavinao dia ho hitanao,
izay mandondona dia ho voaina avokoa ka tsisy hampahory anao eo amin'ny fiainanao. Ry vahoaka malagasy eo, mahita izao onjam-peo izao, mahita izao fahita lavitra izao, tena fotoana anapahana ho hevitra izao, fa tena vaovao mahafaly no ahafahantsika mandre, fa kay raha manana Fanahy Masina ny olona ka raha misy zavatra angatahany dia omena azy zany. Hay raha manana Fanahy Masina ny olona dia izay riny rehetra dia ho azony ary mahazo tsara lavitra no nataony oreny io azy ny zanaka raha tena manaikotariany Fanahy Masina izy eo amin'ny fiainany. Fotoana hitao man'Jesosy anao ihany koa, rehefa mpanompon'Andriamanitra marina ianao ka nampirisian'i Jesosy nanehoniny aminy hoe mangatà dia omena ianareo, mitadiava dia ahita anareo, tondony dia ho voaina anareo. Nampirisian'i Jesosy ihany koa ka nilazany manao ny hoe ny Fanahy Masin'Andriamanitra izay ambony indrindra, Andriamanitra manana ny heriny nasehony salama amintsika androany, fa tendreny ny tendrombohitra dia miorooro, tendreny tompo ny olana eo amin'ny fiainanao dia mivaha zany. Andriamanitra afaka mamano vesatra ao anatin'ny sainao, ho anao izay manana vesatra, manana adi-saina, manana olana, manana zavatsakotra antrehana, afaka miasa ao anatin'izany Andriamanitra. Ary zany ny fifalitsika meny tenin'Andriamanitra ankehitriny. Te hanavao anao ny tompo amin'ny alalan'ny Fanahy Masiny. Te hanana olom-baovao Andriamanitra, te hanana reny vaovao Andriamanitra, te hanana ankonana vaovao Andriamanitra, te hanana firenena vaovao Andriamanitra, izay no avaozy ny Fanahy Masina manapa-hevitra. Raiso ny Fanahy Masina fa te hanavao anao izy. Alahady izay hanapahanao hevitra tanteraka amin'ity anio ity, tsy kisendrasendra no ahafahanao mahitsy tenin'Andriamanitra izao, tsy tampotampoka no ahafahanao mahitsy tenin'Andriamanitra eto, fa Andriamanitra te hanavao anao izy. Andriamanitra te hitondra ny fiainanao tsara noho ny teo aloha izy. Andriamanitra te hampiakatra anao ho amin'ny tsara indrindra izy, ka tonga anao tena hatsiaro fa sambatra ny olona izay manana ny Jehovah Andriamaniny. Ilay Andriamanitra tsy tohany nanome ny zanan'ilay tokana ka miasa amin'ny Fanahy Masina, mbola hiasa amintsika rehetra ka hanapahantsika hevitra amin'ity anio ity. Tena handray ny Fanahy Masina ka higioka ny vokatry ny fanahy ary ho hita amintsika sa ny vokatry ny fanahy izany. Man'Andriamanitra ny voninahitra ho amintsika samy hafatra izany, mba ho aina sy hero antsika rehetra ka hanapahantsika hevitra tsara handray ny Fanahy Masina amin'ity anio ity. Amen. Jesús,
Hivavaka isika ry havana. Ry Tompo Andriamanitra rainay izay ny an-danitro, misaotra anao izahay fa tsapanay tokoa ankehitriny fa aomponao mandrakariva no hitahinanay. Aomponao Andriamanitra ny anasoavana anay. Izany no mahatonga anao niteny indray maka ho anay indray androany tamin'ny alalan'ny mpanomponao. Feno toky izahay tamin'ny hafatra izay raisinay tamin'ity anio ity, raha nilazahanao hoe mangatà dia omena ianareo, mitadiava dia ahita ianareo, tondomy dia hovoaina ianareo. Saotranao izay Jesosy fa afaka izay rehetra mety ho fanahiana ty anatinay fa manana ray vonaiaino anay izahay. Dia nao ilay Andriamanitra loharanom-pitahiana ary ny tombono anay aza dia nao efa manomana ny tsara mandrakariva eo amin'ny fiainanay. Tompo, manoatra no ilay iray nahitana masoandro tokoa
Ny asanao ilay rainay izay ny an-danitra satria ny rainay na dia ratsy aza mahay manome ny zavatsoa anay maika fa ilay rainay izay any an-danitra. Kehitriny ary dia mangataka ny fananao masina izahay hameno ny fiainanay, mandehananay tokoa amin'izay sitraka ao Andriamanitra ataonay manoloana ny andraikitra sarobidy izay tanterahany tsirairay na ho an'ireny izany, indrindra moa amin'izao fotoana manokana izao izay atserovana ny renim-pianakaviana rehetra. Ny hery avy aminao Andriamanitra amin'ny alalan'ny asanao fanahy no hamenonao azy ireo tsirairay avy mba hatontosany atsaka ny sy andavany ny atidy aman'andraikitra izay sahany, hanome azy fifaliana ianao ampitoetra ny fiadanana, ho tokantrano ianoka feno amin'ny fahasoavana sy ny fahasambarana feno avy aminao Andriamanitra ny tokantrano ny renim-pianakaviana tsirairay. Mety misy amin'izy ireny Tompo no misento amin'ny ataon'ny vadiny, mamidra ny maso amin'ny ditranjanany. Tompo, ianao no hitsinjo azy ireny manokana amin'izao fotoana atserovana azy ireo izao, ary dia ianao no angatahanay andray an-tanana ny fiainan'ny renim-pianakaviana tsirairay avy ka ho tokantrano ahitanao Jesosy Kristy tokoa ny amin'izao andro manokana ho azy ireo izao. Tsy adinona ihany koa nefa ny mivavaka ho an'ny raim-pianakaviana, ho raim-pianakaviana tanteraka ny adidiny, ho tahinao sy asoavinao amin'ny asa fivelomany avy ka ho raim-pianakaviana ho tia sy hamelona ny vadiny araka ny sitraponao Andriamanitra eo ambany fitarihan'ny fananao masina ny raim-pianakaviana rehetra. Tompo malalo ankehitriny dia mivavaka izay ho an'ny mpitondra tsy ankanavaka, miainga any amin'ny mpitondra fiangonana, ny mpitondra firenena, eny hatramin'ny mpitondra tena aza. Entinay eo anatrehanao Andriamanitra izy ireny, ho fenonao ny fahendrenao ka mba hiasa amin'ny fahatahoranao Andriamanitra amin'ny adidy samihafa izay fa napetraka ao iantsoroan'izy ireny. Tompo malalo, vavaka izay ho amin'ny asa fitoriana ny filazantsaranao eto amin'ity nosinay ity, eny manerana izao tontolo izao, mba hinerinao ny ezaka rehetra izay tanterahindreo mpitondra fiangonana, mpitondra fivavahana isany avy, ary matoky izay fa hatanteraka ny asanao Andriamanitra ny ezaka rehetra izay tontosain'izy ireny eo ambany fitarihan'ny fananao masina. Vavaka izay Tompo malalo ho an'izao firenena izao, ny vahoaka malagasy tsy ankanavaka izay mbola miaina ao anatin'ny olana maro, ny ady lahy politika, ny aretina maro isan-karazany, ny fahantrana, ny tsy fisiana, hitanao Andriamanitra izay misy eto amin'izao nosina izao. Mangataka anao izay mba hiasanao ho amin'ny isam-batan'olona avy ka mba ho resy lahatra fa hafa izany fiainana misy ianao Andriamanitra izany, hafa ny firenena hidiranao Andriamanitra an-tsehatra izany. Matoky izay Tompo fa tsy ho diso fahasoavana sy fitahiana avy aminao izao nosina izao. Maminay miombona amin'ilay vavaka nampianarinao ny mpianatra ao fahizay manao hoe: rainay izay ny an-danitra, masina ny renaranao, ho tonga ny fanjakanao, tao any sitraponao ety an-tany tato ny an-danitra, milay sahaza ho anay, na ny kay tahaka ny namelanay izay ameloka taminay, ary aza mitondra ny mifakapanahy, manafaly amin'ny ratsy, anao fanjakana sy ny hery, ary ny voninahitra mandrakizay. Amen. Hoy ny tenin'ny soratra masina, ny finoana dia avy amin'ny toriteny, ary ny toriteny dia avy amin'ny tenin'ny Kristy. Ho anao izay mahatsiaro fa ny tompo finoana noho ny toriteny,
mitsangana hanambara ny fonotsika eo anatrehan'Andriamanitra ka ho tonontsika miaraka amin'ny kristianina namantsika maneran'izao tontolo zao ny fanakam-pinoana apôstôlika tonontsika amin'ny anaran'i Jesosy Kristy manao hoe ary mihinany Jesosy Kristy izany natokana tompontsika izay mitolotoloana tamin'ny fanahy masina nateraka marivelytsika mitsara napakapantolaka nomboana tamin'ny azo fijaliana mampikarabekoa miraka tamin'ny fiainantsika mitsara tamin'ny fahavelona miaraka ao an-danitra mipetraka tamin'ny Kristos avy amin'ny mitsara be Kristy ny fanahy masina fiangonana masina manerana izao tontolo izao fiangonana masina mifamelabeloka mitsara ny tena maty ary ny tena mandrakizay. Amen. Tonga amin'ny fotoana anatanterahana ny rakitra isika ry havako malala ny hira fahenina sy telonjato no iraintsika dia anatona antsika iny ny Braon Fralaina ananty ny rakitra. Mitsanganisika hivavaka hanolotra ny rakitra, hivavaka isika. Tompo, avy amin'izay nomenao anay no hanomezanay ho anao ankehitriny. Koa ray sy izahay sy ny rakitra atolotray, mba ho anitra kasitrahanao. Amin'ny anaranao Jesosy Tompony arena. Amen. Hamarana izao fiaraha-mivavaka izao isika ry havako malala. Ny antema fahadimy no ho iraintsika mialoha ny handraisantsika ny tsodrano. Ny antema fahadimy no iraintsika mialoha ny tsodrano. Amen.
raiso ny tsodrano avy amin'ny tompontsika. Hotahiny ianao ao an-tanàna, hotahiny ianao any an-tsaha, hotahina any ateraky ny kibonao sy ny vokatry ny taninao, ary ny ateraky ny biby fioponao, dia ny ateraky ny ombonao sy ny ateraky ny ondry amanosinao. Hotahina ny aronao sy ny vilia fanaova-mofonao. Hotahina ianao raha miditra, ary hotahina ianao raha mivoaka. Handidy ny fitahiny aminao Jehovah amin'ny fitoeram-barinao, izay rehetra atao ny tananao, ka hitahianao izy any amin'ny tany izay omeny Jehovah Andriamanitrao ho anao. Amen. Miara-mipetraka mivavaka mangina isika rehetra. Ho an'Andriamanitra ny eny voninahitra, amin'ny anaran'ny Ray sy ny Zanaka ary ny Fanahy Masina. Amen.